lanonana tsotra manana maizy azy no nankalazana ny 7 marsa fahatsiarovana ny ireo maherifon'ny firenena tamin'ny 1770 izay nomarihana tamin'ny fametrahana fehezam-boninkazo teto amin'ny tsangam-bato manoloana ny garan'Antsirabe. Lanonana notarihin'ny Prefen'Antsirabe miadidy ny faritra vakinankaratra ary nanatrika sy nanome voninahitra izany ireo bekotromarolatra sy ny tompon'andraikim-panjakana, sivily sy miaramila, ny zandary sy ny polisy firenena. Akoatra ny vahoakan'Antsirabe niaraka tamin'ny gouvernoura ny faritra vakinankaratra sy ny solombavam-bahoaka amin'ny rahalahy voafidy teto amin'ny distrikan'Antsirabe voalohany ary ny ben'ny tanàna ny commune ambonivohitra Antsirabe. Niarahana ny niredona teto ny Madagasikara tanindrazanay izay mampantsiany tena fitiava tanindrazana tokony hanana ny olom-pirenena tsirairay. Androany moa zany 29 fahatsiarovana ny tompon'andraikim-panjakana tamin'ny 29 mars 1947 nataon'ireo ray aman-dreny niady tamin'ny vahiny. Dia eto dia faly miarabantsika rehetra avako aby tsika rehetra eto Antsirabe ary ny vahoaka malagasy tsy akanavaka soritina manokana amin'izany ny folo alina. Dia ny zavatra azo tsoahina dia ny hoe alaviro ny mifankahala, alaviro ny fifampirafesana fa tanindrazana iarahamanana, tanàna iarahamanana dia aleo miara-misalaha ho amin'izany fampandrosoana izany mba hiadanany ambany lanitra. Lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity ny hoe tolom-panafahana fa nilomiam-pita ho an'ny taranaka.